Andriamatoa filoham-pirenena Nirina Andry Rajoelina, Andriamatoa Premier Ministre, ianareo vahoaka malagasy manerana ny nosy sy manerana an'izao tontolo izao. Aleko any amin'ny teny mikasika an'izao raharaha mikasika ny resaka sahotaka eto amin'ny firenena izao. Ny antony dia tsotra fotsiny, misy kriminel manao lasasy eto amin'ny firenena, manao lasasy olona tsy tia kolokolo. Voalohany indrindra, Andriamatoa Ministra ny Foloalindahy, Andriamatoa Ravatomanga, za tsy ataon'olona kriminel ankety, za tsy maintsy miaro ny aiko. Tsy mbola nisy teto amin'izao tontolo izao manamboninahitra ambony atao ankety, ale voara olona kriminel atao hoe Andry be maso manipule ny mamparay informatika anaty salle d'enquête, manao montage. Mbola lava ny resaka, asesiko atomboko amin'izay resaka zay. Faharoa, Monsieur le Président, asa afaka micomprendre ianao fa ny olona manodidina anao, y compris nga Ravatomanga, y compris nga général de corps d'armée Saively Lalamonja Delphin, ministre ny Foloalindahy, dia ao anatiny kolikoly. Engany Andriamatoa Filon République, Andriamatoa Premier Ministre, tsy aro azy ireo ianareo. Voalohany indrindra, tamin'ny il y a 3 mois, ary azonareo antanina tsara ny DG ny hôpital miaramila, tsinotsina tsisy resaka tsisy nina voanjo tamy amin'ny Brown ny fitaliavana, dia nytenena hoe alana tao DTA satria mamilava. Teo dia gagadolo ny rehetrarehetra, ary zany afaka apitso dia napiditra fanamina niakatra teny amin'ny présidence. Andriamatoa Ministre ny Foloalindahy, tsy fantatrao za dia nandefa élément de réponse, élément de langage tany amin'ny filoham-pirenena sy tany amin'ny Premier Ministre, satria hoe mamilava. Fa ny antony, Monsieur le Président, dia zao, misy kolikoly avolenta tratrako tao amin'ny hôpitaly, nanomboka nommé directeur technique adjoint septembre 2023, niakatra be ny resetan'ny hôpitaly, betsaka ny osoka tratrako tao, betsaka ireo tapatapatenda verivero tombotsoan'ny osoka, dia nanomboka nivoaka ny feo milalana tato DTA fa manelingelina. Faharoa, ny fitaliavana général teo aloha, général Rakoto Famezatsoa sy ny neveu colonel Finiavana Andrenasolo, dia mbola manana dossier à régler amina milliard. Ohatra ray zany, Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre, zay ianao ny patron d'administration, misy dossier any amin'ny contribution any, misy 400 millions d'ariary tsy hita. Io vola io tsy hita, vola nangonina tamin'ny cotisation amin'ny mpiasa tao taloha, mpiasa nandeha retraite, CRCM, tsisy nahazo retraite, mbola mitorany fitsarana. Amin'izao fotoana izao mbola misy vola tsy hita rehefa miteny tany amin'ny contribution tao faravoatra azonareo porofona chef de centre, dia niteny chef de centre hoe maninona Monsieur le DG mon général, Monsieur le DTA colonel, maninona raha tsona ny DG taloha réglé an'io fa tsy voaréglena eto fa raha tsy zany nareo miakatra any amin'ny DG. Manaraka zany, tsy haiko raha tonga tany aminao feo Andriamatoa Filon République, Andriamatoa Premier Ministre, fa nisy faty hita dia vahan'ny hôpitaly teo, fatin'olona talohan'ny farany taona, mamo dia maty. Dia nanao ny asako amin'ny matalia anazy, ary nanao fitsiriany sy contrôle tampotampoka ireo mpivarotra manoloana ny hôpitaly, izay nisany teo misy mivarotra toka sorongony, tratraka sy ny élément de garde. Nataony ny fepetra ndraisy na fepetra rehetra, nakatona ny tsena, ny toka natao saisie ao amin'ny commandaza fianaka, chef sécurité ny hôpitaly. Zany ray nahazo vava tamin'le vehivavy sy le anadany zay mivarotra toka eo hoe zay ray mialetona zay na io DTA io, tsy raharahana zay projet présidentiel any, tsy raharahana zay fivanu any, marina moa fio madame Nathalie io. Dia efa niteneny fimbe dehibe tany amin'ny ministre tamin'ny taratasy soratako tany aminao mon général hoe io vehivavy io dia sipana général Jaotina Fierna comme ZDS nakarany. Ary io vehivavy io dia vadina polisy efa maty zay, ary nahafatiny reniko dia nampandoro io polisy io, tsisy mahay an'izany. Ary Andriamatoa général tale général ny hôpitaly dia efa niteneniko nangano anao tao amin'ny Brown, sokafanareo indray nitakiperiko mon général. Manaraka zany, Andriamatoa Ministre ny Foloalindahy, ny kolikoly ataonao mbola tsy nisy tanatin'ny 80 taona élève officier bevoka, mbola tsy nisy tanatin'ny 80 taona élève officier atao dialyse teo manaraka azy mibalady ao anaty hôpitaly miaramila ao.
ny concours élevé médecin ny zanakao dia miforce anao ary rehefa nalefa tao amin'iny iny le zanako alefako any dia mbola miampiresaka hoe manao enina be raha izy ireny atao afaka fa mila atao afaka le ray satria mazao tsy maintsy nataona afaka. Manaraka zany ny concours élevé direct tamin'ny farany teo mandaingaino monsieur le ministre, nisy délibération nataonao fa niaraka tamin'ny FOP sy ny Bianco tsy nisy monsieur le président. Manaraka zany ao amin'ny resaka communication ministère ny foloalindahy haiko tsara ny madame Griffine, haiko ny relation intime anao sy madame Griffine fa efa menimena ny ao amin'ny ministère. Madame Griffine zany tsy anatin'ny DIRCOM fa sakaza masain'ny ministre, mahazo garde-corps, mahazo fiara, mahazo indemnité spéciale. Zany ny enana andavanandro. Manaraka zany ny hôpital miaramila moa monsieur le président eo ambany fiain'ny ministère amin'ny foloalindahy amina miliara maro ny miodinao. Ny voky voalohany eo dia ny SG GPCA sy ny ministre. Ny SG zay nitonona ary be dia be mananako prove zany nitonona nakany ministre hoe za mamilava fa ny tena marina dia zao ny SG dia PS9 promotion DG teo aloha ihany. Mbola misy général anankiray koa ny amin'ny salama ary jereo nareo misy afera ny amin'ny salama amina miliara dia natao hoe mbola représentant ny hôpital miaramila ny amin'ny salama ny général retraité Ramanantona Claude Eric. Dia rehefa nanontany amin'ny DG zay tao hoe fa ahoana mety fe zany dia hoe efa niresaka tany amin'ny SG tany amin'ny PCA ry zareo dia manaiky izy atao représentant Sinoso any amin'ny salama ny général Ramanantona Claude Eric. Tsy haiko normal ave zany sa tsy normal.